karaha tsisy feo raha ty. Salam! Madaholinareo! Izy no Zany finoana! Zao ny fela, zao ny lalay. Izy ireo atao hoe Malala Sisters! Azafady raha somary ratsatony luminosité satria arivariva zay ny tournée noho le zay manenjiketsika amin'ny fianarana dia le emploi du temps zany tsy dia mifandray tsara. Kilalaontsika androany zany dia Iza ny mpandaina? Amin'ity kilalao ty zany zay dia iresaka misy thème de discussion izay efa nomaniaiko zany a. Misy taratasy anankitelo eo amin'le anankiroa misy an'le thème zay tokony horesanay a dia anatin'ny anankiray misy soratra hoe mpandaina. Dikan'izany ny anankiray aminay zany a tsy araka akory inona le zavatra resana fa tsy maintsy mody miezaka miresaka amin'le sasany ohatrany hoe azo le zavatra resana dia amin'ny farany mila mivote hoe izy aminay le mpandaina izy aminay no tsy naraka an'le resaka mihitsy. Mahatonga le kilalao atao moa zany satria raha mahitantsika matetika rehefa misy fety na ohatry zany dia tsy maintsy misy olona tonga avy any foana tsy maharaka an'le resaka fa mody ye zany mihitsy. Bon, atomboka amin'izay zany le izy a. Zany a dia tena manaiky tanteraka ny manaiky tanteraka zany a tena satria tena ilana fiainana io zay angamba ny ambarako voalohany dia avy eo manampy ny hevitra ihany tena zany dia aloko hoe voalohany satria le izy a eny le famantika fa mbola misy zavatra be bebe maro hafa no afaka anorona anazy. Za koa mieritreritra hoe aleoko le voalohany tiako ihany le faharoa indraindray manao an'le faharoa fa fantatry hoe tsy dia tena mahasalama koa ny tena marina le faharoa mikevitra teraka aminareo amin'ny masaky meganareo fa rasika mitena miovokevitra aminareo fa marina satria ilaintsika be dia be mihitsy ny eo amin'ny voalohany sa milaina izy roa moa zany ny tena tiotenina fa le voalohany a mahasalama kokoa zany tiako teniny amin'ny zavatra andavanandro. Safidy an'le voalohany koa satria tsika malagasy zany ohatrany hoe efa zatra an'le izy dia lasa mieritreritra hoe tsy afaka miala an'le izy nefany a afaka ihany raha ohatra hoe io faharoa io ny choix. Dia resaka fahazarana koa le izy satria tika zatra tam'le izy dia mieritreritra hoe tsy maintsy ilaina foana fa afaka soloina io raha ohatra hoe tena misy zavatra ohatra dia ino koa maro dia maro malagasy sy ala ohatra hoe mahazo choix ohatrany io dia reo hoe izy amintsika reo amin'izay ary mpandaina tamin'iny hitako le nisy any tsy naraka an'le resaka teo za mieritreritra hoe lalina mpandaina za koa mieritreritra hoe lalina mpandaina za mieritreritra indray any amin'izany hoe finoana mpandaina mody miezaka izy satria izy zany mandalo fahatelo a efa mihainy argument anay sferany izy a zay eo mideveloppeny azy dia hitako hoe dommage hoe tsy dia nay nandeha kely izy nisy fotoana fa awary alors zany to hoe manangatanana fotsiny zay mandaina e isa roa temy zany ny te voalohany dia inona no lasaiko io momba ny sotafy malagasy momba niny izy momba vary hoe aloloji hoe miaina hoe tsy mihinam-bary tsony mandrakizay a sa hoe mihinam-bary fa tsy maintsy masana amin'ny sakay foana. Za zao dia tena miomokevitra amin'io mihitsy hoe tena marina fa misy fotoana tena ilaivana ny zavatra io amin'ny fiainantsika tsirairay avy ninona mitanga tena misy fotoana ilaina be mihitsy izy io. Za ndray mieritreritra hoe tsy ilaina satria ninona zavatra ataonao a tsy maintsy aneridany zany a tsy maintsy ivoaka e fekta zareo tiako teneny dia lasa voamay zany lasa miratsy manao fotsiny le dia izy zany a amin'izay ohatra samy tsy maka an'le ray tsy maka an'le ray satria maninona satria mety ho ilaina izy mety tsy ho ilaina dia izy zany teneniko hoe mila tsika ihany zany ohatra hoe amin'ity fotoana ity tiany ilaiko dia amin'ity tiany ilaiko zany mety tena averiko any hoe tena ilaina le izy a satria ny olona manko zatra mampiasa izy io any ratsy nefa izy io mety misy fotoana ampiasaina amin'ny tsara dia avy tena ahoana ampiasaina an'io amin'ny tsara be dia be mihitsy ny zavatra afaka ampiasaina anazy amin'ny tsara fa ny olona manko efa zatra maheno an'le hoe vao maheno ny teny io tokoa dia zavatra ratsy ny ao androa nefa misy fotoana tena manampy be mihitsy io tena tsy mikevitra amin'izany a satria zavatra io dia tena zavatra ratsy mihitsy tsy hoe ratsy ny ao andohan'ny olona rehefa mieritreritra amin'le izy fa ratsy mihitsy n'le izy dia ahoana ny mieritreritra afaka ampiasaina amin'ny tsara tsy misy an'izany fa ny olona manao ratsy ihany mahita an'izany excuse zay hoe ampiasaiko amin'ny tsara le izy dia tsy maninona zany miomokevitra fonana amin'izay koa satria hitako zany izy io a hoe amin'izao fotoana zao le zotra vadika ohatrany hoe tiako normalisena ve zany io teny anankiray io dia vadika betabe manaiky azo tsara na dia ratsy aza ratsy dia tsy afaka normalisena le izy ratsy le izy dia zay fotsiny mafapana ihany izy teo a izy
Nena fotoko lalena. lalena. Kazoko mihitsy a zato tenako anareo zany marina hoe tsy de mamiariko mo fa tena afaka tenako anareo de za ray aminareo reny tena mahay mandegna amty anao tena za am'izay tontolona foana itsika hoe za hoe zany de indroa hoe za osonareo zay za foana tsy ndraiky misafidy ale zao tony tenako anareo hoe raha njeko de fona no bloc teo ihany tsy miala amin'ny fona zao misy tony zany tsy nainamoka ny heviny tsara nefa za de fa lasa tarafany karaha tsy amoka ny sara satria za tsy tiako hoe fantatry le izy zay fotsiny aleva sa zay zay pandegna de atsangano tanany les thèmes fait oui mandenge oui mi zavatra tsara fa non c'est comme oui ilaina bon c'est ça peut-être une surprise à toi va t'aller dire ton arrive ça qu'est derrière quand bébé né zao zany mety teny koa satria tsy misy olona ko mety te andeha izy ny tena marina satria efa hitantsika fa tena misy vokadratsy le izy be da be ny sady indrindrandrindra moa ny hoe jeune amin'izao fotoana hiaran'le izy ohatr'izay satria be da be zany lasa mi-se permettre mieritreritra hoe mampime le izy tafalifaly sasany fotsiny mikefitra amin'izay ihany koa tena ahoana fomba filazako an'izany tena mafy mamoaka azy fa ambarako anareo fa misaora apoiako fotsiny angamba de tena anareo hoe betsaka tsy mahafatany io ny karatasyntsika io moka tena misy précision afahako miteny azy vity hoe zany tena mahadangereux ny zavatra io satria le izy a tsy ahoana mitena zany hoe tsy ataotra koa hoe an'le mpandainga le izy raha miteny an'le izy mahagravana izy io a tsy voatery koa nefany a hoe le osindre jeune tsy reriany koa no zakan'io zavatra io misy fotoana olona lefa lehibe za koa manaiky fiaraka aminareo a an'le zavatra vasoatra atao satria efa voatenareo daholo ihany moa izy te hoe misy matanty na mitena izy na tsy mitena izy a misy tsy mahatanty an'io zavatra io lesy ho saratra be ny tanako momba ny zavatra ty zay angambany azy tsy sakomono teo a fainao izy te zany a miomikevitra amin'izy roavy satria hitako hoe tsy mety le izy finoa zany aloha verikira izy tsy niteny hoe tanora ihany tena voan'io zavatra io fa ozy en général tanora de zany koa en fait efa saika lesiko repoa fa lesy fona teo hoe rehefa maromaro kokoa neky izy de mi-se permettre zavatra kokoa rehefa hitanzareo hoe misy sasany somary faible tena loza am'le izy a misy ireo sasany a de tsy miteny de nefa ny ao anatin'izay zavatra zay a efa anisany ihany koa zany izy matoa tsy miteny matahatra be hoe satria ho tenen'ny sasa fa rehefa zavatra ohatr'izay zany a ilaina le miteny satria misy olona victime sur zany a tsy mahasahy satria avy am'lefa izy efa hiaran'le izy a de alony a mitazona ny fahanginana tokony tsy mitazona fahanginana za zareo a tokony miteny zay mahita de le manao an'le izy koa ngamany a reny ngamany tena hitako hoe faible satria mila fatake amin'ny sasany zay mieritreritra ny tena manana pouvoir de ny zavatra tiako ampina koa angambany amin'izay rehetra rasana zao a de misy ny tena tsy mahatanty ny zavatra io a vadika mehitra tena vadika lavitra be sainy a tonga anazy anao zavatra tena hoe tsy afaka amboarina intsony mihitsy ny raha zareo teo tenena amin'izay zavatra zay a misy tona koa tena mampalahelo am'le izy a le olon-dehibe koa tsy mihaino tsy miezaka comprendre an'le za de lasa vao may koa mitondra any am'le zavatra resany raha lena teo le izy a fa tokony mahasahy foana antsika na amin'iza na namany io na izy io na izy a mahasahy mipezaka an'le satria mampiova zavatra foana firesanao an'y zavatra iny tena mehitra hoe fiainana mandeha teo a fa araka an'le izy vonanomboka le sujet any satria le tena sujet mora kely ny ahafantarana an'le izy a zao ke mora kokoa aminazy niditra tanatran'le conversation to de naharaka an'le hoe inona resantsika momban'izy teo zay sara mihatra hoe la reine satria naka argument kely tamin'ny finoana fotsiny izy vao nanomboka le tour de napiny zavatra kely fotsiny de aveo lasa mitoro zay vao tena tafiditra tsara izy inona le discussion zay vao navaka napoheny tsara ny discussion may kosa izy a hitako masina tsara filo a tako mieritreritra hoe lalana ihany izy satria hitako hoe tsara mora satria misy arapiko farany le précision teneko anareo teo zay a tsika teo resaka en général fa teo tena atan'le thème misy précision hoe aiza misy ny zavatra io zay fotsiny iza manakafama le pandengue satria misy précision de tambasika social zay foana tenanare mandeha amin'ny général za ihany mbola tena za mais c'est trouble anazy sa fa hitana rehefa andrita misy de vo izy mibeke be ntsy
eny étanche relais izy satria ny ankizy amin'izao fotoana sy na ny olona en général mihitsy ary presque eto amin'ny ety amin'ny tambazotra sosialy avokoa tena enjana koa le lehibe tsy mitenina le lehibe mieritreritra hoe efa mahita le izy nefa mbola miteny hoe avy amin'ny anina tsy manao zavatra izy ho an'le zaza izay victime an'le izy le ankizy mieritreritra miatehitra amin'ny ray aman-dreny nefa le ray aman-dreny kay zany hitako tena mamparitrira le teny hoe afaka olon-drehetra izy nefa majorité du temps zany a jeune de ny lehibe nefa tsy de maka en considération ohatrany zavatra rehefa tena resana fa ohatrany zareo ary ny tena mety misy namanareo zao mety misubir an'izany de misoutenir an'azy soa de miteny an'izay sensibiliser an'le olona zay manao de zay iaran'izay salasala mandeha miresaka manodidinanareo satria olona rehetra de mérite ho eno ny feoany raha ohatra hoe eritreretinareo tsy afaka manana eo amin'ny fiarahamoninareo aza misalasala makany amin'ny pejin'ny feo izay afaka hitemoignenareo karazana zavatra maro be aza mieritreritra mihitsy hoe tsisy dikany ny zavatra iainanareo fa ny olona rehetra de misy dikany daholo matonataon'Andriamanitra ety antany efa ilana zay tena maka vidéo ty jeu ty zany raha hitanareo de mba ohatra mba somary hafa indray par rapport amin'ny jeu fanaonay satria tena hoe resaka zavatra maro na thème sérieux na thème mba mampimely izy de mahafinaritra mba éducatif sy mba mampiasa intelligence kely koa zany finte kely to de avidiry kely ohatrany le mpandeha matonga de miezaka manakatra malakilaky hoe izy fa zay ma tena ohatrany le nana teo vao manomboka anao de anao ny courage anareo sy manomboka tika mana isany de jeu tena tiako rehefa nareo ena mipetrapetraka eny rehefa petraka tena mahafinaritra tena petapetana afaka asinareo hoe mpandeha anankiroa afaka varienareo zany le izy de rehefa lalaovinareo za misalasala ny tena hoe lalaovinay le izy de nataonay ohatra zao fa mahafaly anay foana mamaky an'ireny tena hoe ina thème nataonareo taminareo lalao-le izy misaotra betsaka anareo naharitra nijery ny vidéo anay iny hatrany farany raha nafinaritra anareo efainareo ny atao aza misalasala miréagir amin'ity vidéo ty zara zareo amin'ny namana de identifie ambareo koa ny namanareo tianareo ilalao miaraka aminareo na fianakavita Velo! Rovina zay vao azo dédicace mba ataoviko kely rehefa manao vidéo nareo za koa mba anaovy dédicace haha dédicace ho anay bisous be daholo